Faly miarabantsika tsara avindray tratra izao zoma maraina izao tonga fandraisana ny mofonaina isika amin'ity maraina ity. Alohan'ny derantsika amin'izany nefa dia hiara hivavaka isika. Ianay tsara indrizin'ny danitro mbola velom-pisaoranao izahay ny amin'ny tombon'andro menao anay io. Saotra ny amin'ny fitantananao anay mandritra ny lasa ary ihany koa teanao aloha larana anao izay amin'ny tontolo andro anio. Fotosy hery avy aminao ny fonay ary ankairezony malemy ampatanjao any koa ny tsy salama rehetra. Tonoina sy angatany aminaran'i Jesosy. Amen. Teny mofonainantsika androany dia manao hoe zanaka fa tsy andevo. Ilaina amin'ny Hebreo 12:7-20 manao hoe koa satria mandray fanjakana tsy azo ampiroroana isika dia aoka isika hanana fahasoavana hoentintsika manao an'izay fanompoana sitrak'Andriamanitra amin'ny fanajana sy ny fahatahorana. Amen. Marobe no mitonona ho mpanara-dian'i Kristy kanefa tsy mampiatra ny teniny akory. Tsy mankamamy ny teniny izy ireo satria maneho fanompoana tsy mahafinaritra anazy izany. Tsy tiany akory ny fananarana mahavonjy sy ny fiantsoana tena entitra sy vokatry ny fo. Ala ny fahamarinana ary fehezin'ny firehtam-po maha-olona sy feno haratsiana izy ka mpahoriana izany. Zava-dehibe tokoa ny fomba hanaovantsika fanompoana ho an'Andriamanitra. Ny tovolahy kely izay mahatsiaro mijaly eo ampianarana ny lesona dia tsy ho tonga mpianatra tena izy mihitsy na oviana na oviana. Ny lehilahy izay milaza ho mitandrina ny didin'Andriamanitra noho ny fiheverana fa tsy maintsy ataony izany dia tsy mba hiditra amin'ny fifalian'ny fankatoavana velively mihitsy ihany koa. Ny fototra sy ny ivon'ny fankatoavana rehetra dia ny fampiarana ny fitsipika iray iainana ao anaty. Ny fitiavana ny fahamarinana, ny fitiavana ny lalàn'Andriamanitra, fatokina an'ilay mpanavitra antsika, izany ny fototra ny fahamarinana rehetra. Dia ny fanaovana ny zavatra rehetra lazain'i Kristy ary ny fanatanterahana ampitiavana. Ary tsy tokony ho heverina ho eta mavesatra ny tenin'Andriamanitra. Sasany mihevitra anazy ho entana mavesatra noho izy mikasika mivantana ny fironan'ny olombelona dia tsy fiainana kristianina izany, ny fiainana ara-pivavahana fa fanerena sy fankatoavana feno teritery ihany. Manjary voailika ny fahadiovana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ao anatin'ny fivavahana. Ny fandraisana ho isan'ny ankonan'Andriamanitra nefa dia mahatonga antsika ho zanaka fa tsy ho andevo. Rehefa miditra ao am-pony fitiavana ny Kristy dia manao ny ezaka hanafahana ny toetran'i Kristy isika. Arakaraka ny andiniantsika momba ny fiainan'i Kristy amin'ny fo manaika ampianariny no hanafahantsika azy ihany koa. Fahatakarana mazava no pisehan'ny fanahy masina ao am-ponin'ireo rehetra izay mpanantanteraka ny teniny. Arakaraka ny hanombohantsika amin'ny hazo fijaliana, ireo fanao feno fitiavan-tena ka izarantsika n'ireo fitiavana sy fitahiana azontsika amin'ny hafa sy ampiasaintsika ihany koa ny fahaiza-manao izay omen'Andriamanitra. Dia izany no ampaherezana sy ampitomboana ny fahasoavan'ny lanitra ao anatintsika. Hitomba amin'ny fiainam-panahy isika, izany no iarina aminao tokoa ho amin'ny faharetana, ho amin'ny herim-po ary ihany koa ho amin'ny fahamoram-panahy. Tongava aminao anie izany ary aoka ny fahazavan'ny Tompo hamirapiratra aminao ka hanazava ihany koa an'izay manodidina anao ianao. Amen. Ry Tompo mpamonjy anay ianao ny tompon'ny fahefana rehetra, ianao ny tompon'ny fahazavana, ianao ilay tompon'ny fahamarinana no anatrantanay vavaka ankehitriny ary misaotra anao izahay no ny amin'ny teninao. Mangataka aminao izahay mba mbola zavatsoa ao anatinay ka ahatonga anay hikatsaka sy ho tia ny fahamarinana, hanao ny zavatra marina, hanao ny zavatra mahitsy ary hanao ny zavatra ao anatin'ny fientanam-po mba mpitiavana manaraka ny fitsipika avy aminao izahay. Mpianaro izahay haibanjina zavatra lavitra mihoatan'ny hitan'ny masona ankehitriny ary ihany koa tanao amin'ny tanakavananao mandraka riva izahay ka naiza na iza hitoeranay, naiza na iza misy anay
dia entinay hanomezana voninahitra anao tokoa izany. Anaran'i Jesosy, amen. Savior.